avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Vonina hitondra vahaolana na tsara sy ampitombo ny famokarana tokoa ve mpitondra fanjakana. Efa misy ve politika mazava sa hijanona amin'ny fomba fiteny mahazatra manao hoe hitady vahaolana isika. Notanterana androany tao amin'ny CCI vato ny fivorian'ny tapony fahadimy ny COI. Ankoatra ny lahateny sy ny résolution ho raisin'ny firenena tsirairay, nampiavaka ny fionana ny fahatapahan-jiro sy ny olana ara-teknika. Nosy Komoriany ny mayoto ny filohan'ny Komoro Azalia Soumani teo anoloan'i Emmanuel Macron nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny COI maraina teo. Ny tokon'ireo mpianatra nahavita fianarana atao amin'ny École Normale Supérieure d'Enseignement Technique atao Antsirana androany, tsy ekeny intsony ny fampanantenana pôkaty isaky ny fionana hoy ny fanazavana. Tombanana 200 Gaza ireo mpanao gazety namony ainy vokatra ny fanafihana nataon'ny tafika Israeliana nanomboka ny 7 Martsa 2020 araka ny tatitra navoaka ny anao manjerim-panjakana ho any toerana ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba-avao eto amin'ny fihitalavitra kolo aterina ny araba to amin'ny kilasy tongovava manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay ankoka tanteraka ao anatin'ny ako ny fionana tampony COI teny vato sika amin'ity androany ity famialohan'izay andao anaraka amin'ny matoa andatsoratra vetivety tena vonina hitondra vahaolana hanatsara sy ampitombo ny famokarana eto Madagasikara tokoa ve mpitondra fanjakana. Efa misy ve politika mazava mahana ny olany tantsampy kasika ny fananantany sa hijanona amin'ny fomba fitendry mahazatra mpitondra manao hoe hitady vahaolana isika. Matoa andatsoratra. Tsy ny olakolana ny filoha Komoriana nilaza mahitsy sy ampahibe masy fa any Komoro i Mayotte izay bodoiny la Frantsa. Mbola ny ampy ilay sariteny entina milaza fa tsy mamaly ny fandranitana ataon'ny la Frantsa akory izy. Kabary izay nifanohitra tanteraka tamin'ny an'ny filoha malagasy izay tsy nahitany teny momba ireo nosy malagasy. Araka ilay hira malaza manao hoe ny an'olona efa masaka fa ny antsika somaravo teny ihany. Ny an'olona efa avolenta ny diplomasia sy ny fitakiana, ny antsika ny omaly tsy miova. Omaly tsy miova satria efa hatr'izay ka hatramin'izao na iza ahitana azy mikabary, na iza manatrika izany, na inona loha hevitra resahana, tsy maintsy voaresaka sy ahindrahindra matetika ireto manaraka ireto: autoroute, téléphérique, sekoly sy hôpitaly manara-penitra, train urbain, tanamasoandro, famokarana, fahavitantena ara-tsakafo ka ho afaka anondrana, indrindra ilay hoe fampitomboana ny herinaratra vokarana, transition énergétique. Nandritra ny fotoana ny resahana herinaratra aza moa, tapaka ilay herinaratra teny amin'ny CCI vato. Ireny aza teny andafavaratra, avolenta ny faneho-kevitra nataon'ny Emmanuel Macron mikasika ny fifanankalozana ara-kolotsaina tokony ho volen'ny tanora. Ny antsika, ny fandresena tamina télé-réalité tany Frantsa no tanisaina. Indrisy ry fireneko ny sasany nandontratra. Malahelo mafy aho kosa ny hafa fa akory atao. Ny magaga ao anatin'izany dia mijanona ary mitovy lenta amin'izany ihany koa ny faneho-kevitra ireo pombazy sy ireo mpamono afo. Nisy fotoana laza ny radioelina fa fanomezam-pahasoavana avy any ambony ny fitantanana ny firenena. No amafisiny tamin'izany fa izy no nisitraka izany fanomezam-pahasoavana izany ary koa manana vision ny tenany. Tsara ny manana vision fa mifandraika amin'ny zava-misy iainana eto Madagasikara ve izany? Raha izany tsy efa mba nisy fiovana na dia kely aza ve ny fiainan'ny malagasy nandritra izay fotoana lava nipetrahany teo amin'ny fitondrana izay?
Nandritra ny fionana tampony ny COI androany atao sompotry ny ranomasimbe indiany ny Madagasikara. Fehezanteny izay efa fahiry matetika teto amintsika hatr'izay atraminy nanomboan'ny COI ihany koa no efa niresahana izany. Moa ave voary nozon'ireo tantsaha amin'ny fisitrahana tany. Ny ankamaroany malagasy izay saika manana tany avy amin'ny lova avokoa ary vitsy anisy ireo manana tany sy manana fahafahana ividy hanana tany amin'ny fomba ara-dalàna ka anana titra. Ny ankamaroany malagasy aza voatery mivarotra ny lova nentin-drazana iatrehana ny fahasarotan'ny fiainana, iantohana ny fianaran-janany, iatrehana raharaha eny amin'ny fitsarana izay tsy maintsy mivezivezy, idirana ho mpiasam-panjakana aza ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny kolikoly sy ny sisa. Moa ve misy antoka iarovana ireo tantsaha iaran'ny fakanany tany ankeriny eto amintsika? Na ireo tantsaha voahilika amin'ny taniny no nitetikasa ataon'ny fanjakana, na ireo tany omena ny mpampiasa vola? Moa ve efa misy politika mazava andaminana izany rehetra izany ahafahan'ny tantsaha mamokatra sy manitatra ny famokarana ataony? Hatreto aloha tsy mbola misy voavaly ireo rehetra ireo. Tsy mbola voavaha ny olan'ny tantsaha, ny olan'ny herinaratra, ny olan'ny fananantany sy ny maro hafa. Ny fitenin'ny mpitondra manoloan'izany matetika hatr'izay ka hatramin'izao dia tsotra hitady vahaolana isika. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao ho any Androany fa nitanterana tamin'ity Androany ity tao amin'ny sesy vato ny fivoriana tampony fahadimy ny COI. Filoham-pirenena sy lehibe na gouvernemanta miisa 5 no nanatrika ny fionana Androany ankoatran'ny kabary sy ny résolution ho raisin'ny firenena tsiraray. Nampiavaka ny fionana ihany koa ny fahatapahan-jiro sy olana ara-teknika samihafa santatra ny ainy. Nosokafana teny amin'ny CCI vato androany ny fivoriana tampony fahadimy ny COI. Fionana regionaly teo ambany fitariana ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ny vadiny izay nandray manokana ireo filoham-pirenena nasaina. Ny gadina voalohany ny filohan'ny Seychelles, Wavel Ramakalawana sy ny vadiny. Nanaraka azy ireo ny Prime Ministra Mauritiana, Navina Ramgoolam sy ny vadiny. Taorian'izay, ny gadina ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny anaran'ny La Réunion, departemanta frantsay aty amin'ny ranomasimbe indiana. Nofarana ny filoha Comoriana, Azali Assoumani, filohan'ny filan-kevitry ny ministra ny COI. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ka nialoavana ny hiran'ny COI ny hiram-pirenena malagasy. Niditra an-tsehatra ireo sainam-pirenena 5, nentin' ireo tanora misalotra fitafy nentim-paharazana. Narahana 5 rindra, mifandraika amin'ny kolontsainy ranomasimbe indiana, nandravaka ny mozika sy ny hira nentim-paharazana. Madagascar, joyau de l'océan Indien. Bienvenue au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien à Antananarivo. Naseho tamin'ny horonan-tsary ihany koa ny ankatony ireo nosy miisa 5 ato amin'ny faritra mialohan'ny rosoana tamin'ny kabary fandimbiasana. Nanokatra izany ny sekretera jeneraly Edgar Rasavindrava narahany Andry Rajoelina mpiara-mitantana ny fionana. Raha mbola teo ampiresahana herinaratra ity farany. Et voilà, je parle d'énergie. C'est votre problématique. Mais nous allons trouver une solution. Nisy fahatapahana ny herinaratra ka nijanona tao anaty aizina ny tao amin'ny efitrano. Fahatapahana nanay trano maro no izy teo ampiresahana indrindra ny herinaratra eto Madagasikara. Nandray fitenenana tao aorian'izay Emmanuel Macron mialohany hanomezana fitenenana no Wavel Ramakalawana filohan'ny Seychelles. Rehefa izay dia nandray fitenenana ihany koa i Azali Assoumani amin'ny mahafiloam-perinasa ny COI azy. Ankoatr'izay ihany koa ny filoha Comoriana izay Silamo no nangataka 2 minitra fahanginana manoloana ny fahalasany Papa François. Ny filoha malagasy izay katolika ary katolika ihany koa ny ankamaroany malagasy tsy nisy izay fanomezam-boninahitra ny fahalasany Papa izay. Nitoy tamin'ny latabatra boribory ny tolakandro ka isan'ny nodiniana tamin'izany ny 70 taona ny fiarah-miasa ny vondrona. Teo ihany koa ireo fifanakalozana sy paikady hanamafisana ny fanjarian-tsakafo, fanamby goavana ho an'ireo nosy rehetra ato amin'ny faritra.
Teo ampamaranana ny fivoriana tampony COI, nilaza ny filohan'ny Comore fa nahita mbokatra tsara ary ilaina ny fanaraha-maso na dia tsy nitanisa ny vahaolana noraisina nandritra ny fivoriana ny tampony aza. Ireny zany ny filoham-pirenena rehefa mba miaina ny fahatapahan-jiro ihany koa fa tsy ny vahoaka malagasy hatrany no isedran'izay. Fa mizotra makany amin'ny fiarah-mitantana ny toe-java-misy amin'izao raha nambarany Emmanuel Macron nanoloana ny mpanao gazety androany raha naneho ny heviny hamomby ireo Îles Éparses. Tsy ho ny lara-pamena ho hatrany ny fanehoan-keviny faniady amin'ny fahantrana mianjady eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amin'ny fitakiany io nosy malagasy io izay misy tsy fitovian-kevitra amin'ny samy malagasy ihany koa raha ny fanazavana netiny tamin'ity androany ity. Olona saina no mitatitra ny andindin'izay. Raha nanafisafo tsy hita mazava ny finiavana sy ny fitiavana ary ny fahavonona ny Andry Rajoelina hitaky ny amerenan'ny la France ireo Îles Éparses na nosy malagasy. Nazava ny fomba fijeriny Emmanuel Macron momba ity raharaha ity androany araka ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety vahiny teny amin'ny Ankamaso ny alohan'ny alany teto Madagasikara. Fiarah-mitantana, fiarahana miaro no atao amin'ireo nosy ireo raha ny faneho-keviny. Izy ny fiaonan'ny komisiona ny 30 Jona izao. Na izany, tsy ity raharaha Îles Éparses ity loatra no laharam-pamehana ho an'i Madagasikara izay miaina anatin'ny fahantrana avokoa ny 20 isanjatony hoy Emmanuel Macron. Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Rajoel, c'est amin'ny lafiny ray ho tantanana miaraka ampamendriana. Izany no tokony atao. Araka izany tsy tokony ho fototry ny tsy fitovian-kevitra ireo nosy malagasy ireo ho an'i Madagasikara sy la Frantsa. Maro ny fanamby. Ny anampy firenena ivoatra izay mahantra avokoa ny 20 isanjaton'ny mponina ao aminy dia zava-dehibe kokoa noho izany adihevitra maivana izany. Fa ny tokony ataontsika dia ny tantana azy ampamendriana. Araka izany, natokana, narovana miaraka. La Frantsa ihany koa efa nanome mpiambina an-dranomasina iarovana azy, fa kosa miara-manapa-kevitra anatin'ny fifanajana, mifanaja ary mifanakalo hevitra. Président souverainement élu par chacun de nos peuples d'avancer sur cette commission mixte. Et je pense que c'est la meilleure solution. Toy izay ny faneho-kevitry ny filoha frantsay momba ireo Îles Éparses androany. Mametraka izy ary manohana ny heviny azahoana sy iarovana ny tombontsoan'ny la Frantsa rehefa tsy hita mazava ny firehana sy ny fijorony ilay filoha malagasy izay tokony ho laharana amin'ny fitakiana ny amerenany ireo Îles Éparses na nosy malagasy ho an'i Madagasikara. Efa nampozana ihany ho ny mpanara-bavao raha tarafina tamin'ireny vizity tao Mali ireny. Izay ilay Frantsay indray teny amin'ny lampa-panjakana ny Avoloha no nanamafy ny fisian'ny dinika faharoa amin'ny komisiona ho tanterahana ny 30 Jona izao any Paris. Fa efa nampozana ihany koa raha lahatra eo anatrehan'ny Frantsa ny filoha malagasy sy ny filohan'ny Union des Comores. Firenena samy mitaky ny taniny amin'ny la Frantsa fa i Azalia Soumani filoha komorianina androany nahitsy, nazava ary entitra nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny lalona-mpanokafa ny fivorianany tampony komisiona ny ranomasimbe indiana teny amin'ny CCI Vato. Naina nararotra ity filoha ity nitondra ny marary ny firenena sy ny vahoaka ao aminy, naneho ny fiandrianan'ny Comores, naina nararotra ny fotoana ka nitaky an'ny Mayotte tamin'ny Emmanuel Macron izay nanatrika ny fotoana. Fotoana mety indrindra fanararotra ny androany amin'ny fitakiana izay atao satria teo ilay filoha frantsay afaka manapa-kevitra fa ihany koa natrendro tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana izay heveriny ho afaka manohana azy amin'ny fitakiana ataony dia ny hanomezana ny Comores any Mayotte. Sa ny komorianina ary nampiakapeo ho fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fandraisana ndraikitry la Frantsa eo anatrehan'izany. Aiza ho aiza amin'izany ilay filoha malagasy izay nampiatrano ity lanonan-dehibe ity. Tsy nahaina nararotra, tsy nanana fahasahiana nitaky mazava sy mahitsy ireo Îles Éparses nosy malagasy nanoloana ny Frantsay. Tsy niantso ireo tompona ndraiky mpanjakana namana aty amin'ny ranomasimbe indiana anohana ny Madagasikara taky ny nataony ny filoha komorianina. Namelana andeha fotsiny ity okazion tsy manam-paharoa androany ity. Tsara toerana nefa Madagasikara no isika mpampiatrano ity COI ity izay fotoana azo lazaina fa nety indrindra nanamafisana ny amerenan'ny la Frantsa ireo nosy ireo. Aiza ho aiza ny tena fahavononana, aiza ho aiza ilay fitiavan-tanindrazana dradradradraina ho ny mpanara-baovao. Tena mitaky marina ve sa sarymetsika ny betsaka? Andrasana izay ho valikafatra i Andry Rajoelina manoloana ity faneho-kevitry ny filoha frantsay ity. Angina ve anaiky amin'ny firosona amin'izay fiarah-mitantana izay ve sa andoda-tabatra ka hitaky ny amerenany ireo Îles Éparses ho an'i Madagasikara? Sa iandry ilay fivoriana ny 30 Jona ho avy izao izay mety angatahan'ny fanjakana malagasy fanemorana indray tahaka ny efa nisy teo aloha. Ao anatin'izay fiadinany tombontsoa-pirenena tsirairay izay, nosy komorianina ny Mayotte ny filoha komorianina Azalia Soumani teo anoloany Emmanuel Macron nandritra ny fanokafana
tamin'ny fomba ofisialy ny COI maraina teo ny filoha frantsay izay nanizingizina amin'ny mahazava-dehibe ny fampidirana amin'ny Mayotte ao anatiny COI ny antsiprian'izay. Ny fanohitra tanteraka tamin'ny filohan'ny Madagasikara izay tsy sany resaka na kely aza momba n'ilay nosy malagasy teo anoloany ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo rehetra nanatrika ary izao tontolo izao nanaraka ny fampitana amin'ny vantana dia tsy nisalasala ary nazava ny resaka nataony Azali Assoumani filohan'ny Comore fa any Comore i Mayotte. Emmanuel Macron izay miady mafy ny ampidirana ny Mayotte aleo tena ka ho isan'ny mpikambana amin'ny COI na ny vondrony ny ranomasimbe Indianina. Araka ny voalazan'ny lalàna iraisam-pirenena dia nosy Comorianina i Mayotte hoy izy nanindry feo sy nanamafy fa tsy hamaly ny fandranitana ataon'ny la Frantsa akory. Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès. Ry rahalahiko Emmanuel Macron, manana mpampianatra Louis de Funès izay nampianatra fa tsy tokony hamaly ny fiantsina. Tiako ny mampatsiahy eto rahalahiko ajaina satria miresaka zo isika. Ampatsiahiviko fa ny ADN ny COI dia ny fanajana ireo zo iraisam-pirenena. Araka izany amin'ny alalan'ny zo iraisam-pirenena, nosy Comorianina i Mayotte. Miaraka amin'ireo filoha frantsay, isan'izany ny rahalahiko Macron, niroso tamin'ny fanakalozana mazava sy madio isika. Azona vahaolana eken'ny sain'ny rehetra amahana io tsy fifankahazona ara-pitantanana misy eo amintsika io. Miantso fifanajana io fifanakalozana io ary tsy maintsy ho alalinina bebe kokoa eo amin'ny roa tonta. Tahaka ny efa natao tamin'ny mpahendrena niaraka tamin'ireo teo aloha nandritry ny fihaonana tampony faharoa ny COI natao tao La Réunion ny taona 1970. Tsy misy fisalasalana ampitaina aminareo ny fivoaran'izany. La Réunion en 1999, sans doute, nous vous tiendrons informés de son évolution. Araka izany, nanizingizina i Comore tsy manaiky ampidirana ny Mayotte ao anatin'ny COI. Ankilan'izay, manao tsindry ny frantsay ka mitady ny fomba rehetra tafiditra ny Mayotte ao anatin'ny COI. Nisy fotoana aza ny volana maritsa lasa teo, nanambara i tany Mohamed Sohaili, ministra frantsay misahana ny francophonie, teo anatrehan'ny mpanao gazety, fa tokony ho afanganina ny fampidiniana rehetra ahafahan'ny Mayotte ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny COI, izay efa nandrasana tao anatin'ny 70 taona. Ary mbola nanamafy izany ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Fanontaniana mipetraka, anaraka ny la Frantsa ka hiady ampidirana ny Mayotte ao amin'ny COI ve Madagasikara sa hanoana ny Comore, mitazona ny hevitry ny Comore izay tsy nanaiky ny ampidirana ny Mayotte ao anatin'ny COI. I Madagasikara izay tsy sahana dia niresaka ireo nosy malagasy fotsiny ihany aza nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny COI ny maraina teo. Fa tafaverina teto Madagasikara androany ihany koa ireo volamena milanja 5.20 kilao naondrana ntsokosoko tratra taty Maurice ny taona 2012. Eny taona teo aoriana tafaverina ny harem-pirenena taorian'ny dingana ara-pitsarana maro natao tany Maurice. Natolotra amin'ny Prime Ministre Mauricianina ny Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo volamen'ireo nandritra ny fivoriany COI. Naveriny Maurice taty Madagasikara ilay volamena naondrana ntsokosoko avy aty Madagasikara tratra tany Maurice ny taona 2012. Eny taona teo aoriana vao tafaverina amin'ny Madagasikara indray ireo volamena Lingot d'Or 520 milanja 520 kilao noho ny finiavany Maurice nanaraka ny raharasina noho ny fitsarana. Natolotra ny Prime Ministre Mauriciana tamin'ny Andry Rajoelina izany androany. Ces lingots avaient quitté le territoire malgache. Nivoaka teto Madagasikara tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka ireto volamena ireto. Aradrariny tanteraka ny famerenana azy amin'ny Madagasikara. Maniry ny amerenana azy ireto androany aho mandritra ny fiaonana ny tampony izao mba tsy ho very fotoana. Teo ihany koa ny fahavononan'ny Maurice mba namafy ny firahalahiana eo amin'ny nosy sy ny fitambarana amin'ny fanoherana ny asanjiolahy sy ny eloka bevava. Banditisme et la criminalité. Hoentina eny amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara avy hatrany ireto volamena ireto raha ny fanazavana. Reto volamena reto moa dia tamin'ny 10 volana janoary ny taona 2012 dia nisy ny renseignement azo tamin'izay hoe misy volamena ny ainga tany Toamasina lasa tany Maurice. Dia tamin'izay ny avion efa lasa dia tany Maurice zany no nanaovana ny interception ny volamena. Olona telo mianaka no
mitondra ny volamena tamin'izay fa ny raim-pianakaviana sy ny zanany no nahitana an'ilay volamena. Ny renim-pianakaviana zany tsy nisy dia tsy tafiditra tao anatiny poursuite natao. Raha ny fanjakana malagasy samy irery no nandrasana anohy ny raharaha dia mety ho very anjavona tahaka ny volamena tratra tany Comores sy ny maro samihafa ny raharaha saingy mampiseho ny fampiaran'ny mangarahara sy ny fitondrana entitra ny Mauritianina ka tsy very anjavony ny raharaha. Fa nahindrahindra ny Andra Joel androany fa ho atao sopitra ny ranomasimbe indiany Madagasikara manoloana ny aloha hevitra ny entina nanamariana ny fionana tapony fahadimy ny COI. Efapolo taona teo aoriana nisy ny COI mipetraka ny fanamby saingy tsy tazana mazava amin'ny politika amin'ny fitondram-panjakana malagasy entina anatrarana izay. Tojondrina tahirino mitatitra ny fanadihadiana. Feno efapolo taona ny nijoroany komisiony ranomasimbe indiana izay nametraka vinany anaovana sompitry ny ranomasimbe indiana ny Madagasikara. Amin'izao andiany fahadimy amin'ny fionana ny-tapon'ny COI eto Madagasikara izao dia mbola tsy mahavita tena ratsakafo i Madagasikara. Efapolo taona teo aoriana kanefa mampana-tena fa hamokatra ny vary ho an'ny nosy manodidina. Natao loha hevitra mihitsy tamin'ity andiany ity ny hoe fiantohana ny filaminana sy ny fahavitantena ratsakafo ho fampandrosoana ny tsenany indiana Oceania. Androany nanome lesona ny mpitondra malagasy ny filoha frantsay. Voalohany mila amporisihana ny famokarana ary atsarana ihany koa ny fotodrafitrasa indrindra ireo manodidina ny fambolena ary amin'izany mila fampiasam-bola bebe kokoa avy amin'ny sehatra tsy miankina izay mitaky tontolon'ny fandrarana azo antoka. Midika izany fa mila fiofanana bebe kokoa amin'ny asa momba ny fambolena andao isika hiara entana amin'ireo tetikasa ireo. Afaka miatehatra amin'ny Frantsa sy ireo mpisehatra rehetra avy aminy ianareo amin'izany. Manaraka izany, ilaina ny manamafy ny rafitra ara-dalàna, tsy sakana amin'ny fampandrosoana ny famokarana ireo fianatra ara-pahasalamana sy ara-pambolena, fa kosa fitaovana azona mifaninana amin'ny tsena ivelany sy fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Saingy mila rafitra iombonana isika eo amin'ny COI mba hanatratrarina izany. Ireo sakana mivezivezen'ny vokatra ara-pambolena no tena manakana ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-kina ilaina. Izany manome alaliny bebe kokoa ho an'ny tsenantsika, hampitombo ny fampiasam-bola avy amin'ny sehatra tsy miankina, hanamafy ny firaisan-kina ary manome valiny mahomby kokoa amin'ny ady amin'ny fahalafosan'ny vidim-piainana. Ny tatrahatra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ato amin'ny ranomasimbe indiana ny fampanantenany Andra Joel. Ny sitraka ny anjara fampanantenana avy amin'ny Andra Joel ihany koa ireo filoham-panjakana efatra nanatrika ny fanombohan'ny fivorian'ny COI androany. Ny amin'ny filazana fa ho sopitry ny ranomasimbe indiana isika eo amin'ny sehatry ny famokarana vary. Ny atao hoe tena raim-pianakaviana dia izay manome sakafo ny ankohonany. Ny atao hoe tena filoham-pirenena dia mahay manome sakafo ho an'ny vahoakany ihany koa. Madagasikara nefa firenena fahatelo lehibe indrindra mpamokatra vary eto Afrika, ao aorian'ny Nigeria sy Egypte. Miaraka amin'ny tany azo volena mahatratratra ny amin'ny 2 tapitrisa hektara, izay mbola manana 430 tapitrisa hektara azo trandrahana ihany koa. Mametraka fanamby isika mba ho lasa sopitry ny fambolena eto amin'ny ranomasimbe indiana sy ny kontinanta afrikanina mba hitondra amin'ny fahavitantena ratsakafo eto amin'ny faritra misy antsika. Nasongadina indrindra izany fa manana tany malalaka azo trandrahana i Madagasikara. No ararotiny Andra Joel ny nilazany nofinofiny efatra amin'ny taona 2024 tsy mbola tanterany teto Madagasikara ny amin'ny hosopitry ny ranomasimbe indiana. Eny taona lasa izay no hamafisina fa vita tena ratsakafo i Madagasikara. Fa nio-kevitra samihafa mifandraika amin'ny fandraisantsika ny COI. Mazava zao fa hikatsaka ny tombontsoa manokana la Frantsa no tena natongava ny filoha frantsay. Raha ny resaka nataony momba ny arena kibony tany stratégique eto Madagasikara ho ny mouvement des peuples de l'océan Indien androany. Isika izay tsy manana filoha afaka niady ny tombontsoa ambony ny firenena teo anatrehan'izay. Ankoatra ny Andra Joel izay tsy manana ny zo-pirenena malagasy tsony amin'izao fotoana izao. Teboka maro no mila resahana mandritry ny fivoriam-ben'ny COI eto an-toerana fa tsy ny fiarovana sy ny fahavitantena ratsakafo ho fampandrosoana ny tsenany ranomasimbe indiana fotsiny ihany ho ny mouvement des peuples de l'océan Indien raha nanatanteraka fionam-be iraisam-pirenena ny fanindran-dalana tamin'ny fionana tapon'ny COI ihany koa tamin'ity androany ity. Mananjo sy tokony handray anjara amin'ny ady hevitra mandritry ny COI ny vahoakiny fotony fa tsy tokony ho sakana na tsy anio hevitra sy afenina tahaka izao ny fahantrany. Ny filoha misolo tena ny Madagasikara amin'izao fotoana izay raha mahita fa filoha mizaka ny zo-pirenena frantsay
nanarina izy ho pirenena malagasy ka tsy azo heverina hikatsaka ny tombontsoan'ny malagasy. Amin'ny maha feonambean'ny mpiambany COI azy zay dia iza moa nosoloany ilay mpitondra fanjakana tena fa tsy ny vahoaka ny ve. Ao anatin'izay zany misy endrika maro samihafa tokony hahafahan'ny vahoaka mandray sy miaraka ihany koa zany maneho izay etaetany ao anatin'ilay adihevitra mandeha rehetrarehetra eo. Ny ohatra amin'izany zao dia ny hoe ny eto amintsika sakanana faran'izay zokony zany ny fanehoan-kevitra. Le fanehoan-kevitra resahako mety ao anaty trano, mety ao an-dalambe, mety ho filanjana pancarte na banderole, endrika isehoany fandraisana anjara avokoa zany zay ao anatin'ilay feonambean'ny COI. Raha ny hita sy nambaran'ny filoha frantsay omaly nandritra ny fitsidiana ara-panjakana izay nataony teto an-toerana. Hita taratra fa tsy misy azo antenana ihany koa ity fivorim-ben'ny COI izay tanterana eto Madagasikara ity. Fa tiantoka ho an'ny firenena izany raha ny fanazavana noho ny filoha frantsay izay tsy katsaka fa tsy ny tombontsoa manokana la Frantsa. Amiko zany dia ny président Emmanuel Macron zany no hitondra ny baolina ao anatin'ny io resaka io. Satria vao tsy tonga teto Madagasikara izy vao hiainga ao aty fampiresaka tamin'ny mpanao gazety tany ivelany dia efa nilaza fa ampitombo ny tsenam-barotra ho an'ny fanjakana frantsay sy ny mpampiasa vola frantsay no antondihany ary koa anamafy ny fifandraisana ny le zone de l'océan Indien ty zany amin'ireo territoire amin'ireo le ataony hoe territoire d'outre-mer zay ananan'ny la Frantsa koa any amin'ny océan Pacifique. Malona izao zava-misy izao, anjarany malagasy tsirairay avy no mandray ny andraikitra ho fanavotana ny firenena mba tsy ho viravirainy hafa ho hiatrany ny fanazavana. Ny fanindran-dalana tamin'ny ilay fivorim-ben'ny voamerany ranomasimbe indiana na ny COI nanatanteraka fivorim-be iraisam-pirenena androan'ny mouvement des peuples de l'océan Indien izay ahitana solotena, mpanao politika, firaisamonim-pirenena avy eto Madagasikara, avy eo amin'ny nosy Maurice, Rodrigue, La Réunion, Comores, Seychelles ary ny ao Afrique riveraine. Fivorim-be no karakarain'ny Kradoi fanakalozan-kevitra sy amoana fihin-kevitra ho atolotra ireo mpandray anjara anatin'ny fivorim-be ny voamerany ranomasimbe indiana na ny COI. Hoentsika manakatona ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Maro ny tranga niavaka sy natsikaiky nanomboka omaly nandraisana ny filoham-pirenena frantsay ka nytoy androany ihany koa tao anatin'ny fanatanterahana COI teny vato andao arahantsika avetrany ny antsipriany makasika izay. Insolita kely teo ampahatongavan'ny filoha Macron tsy nifanitsy tamin'ny varavaran'ilay avion nitohatra ka nakisaka ny tapis rouge kanefa tsy afaka nikisaka fa dia nahodina arak'izay napety azy teo. Dia voaterina nondry ilay tapis somary nibotsina ny arifenitra sao avoafingana azy mivady. Tsy izay ihany, Prime Ministre hita ihany koa taorian'ny Macron sy ny vadiny. Raha ny tokony ho izy, Macron sy ny Prime Ministre dia ny vadiny aoriana. Raha toka ny resaka échange culturel Macron teny andafevaratra, ny an'ny rajoelina kosa, télé-réalité tany andafy. Il y avait eu à 2 reprises dans Star Academy et The Voice ont été remportés par des malgaches, Margué et Anisha. Pour vous dire. Naneno tahaka ilay teny mamasina ihany koa ny sono. Ny teto nanapakaina satria nanapateny, fa ilay teny mamasina kosa dia ilay hira-pirenena mihitsy no simba. Comme moi, 80% des malgaches vivent de l'agriculture. Comme moi et beaucoup. Comme moi, pardon. Androany, nivadika ambony ambany ny sainam-pirenena malagasy, tsy nisy natsikaritra izany. Manao zavatra tsy mora, tsy fanomezantsiny, hoy isika matetika. Ireny lay tranga tsy fahita tao anatiny taona maro tazana eto Madagasikara avokoa dia izay ihany koa no antsika misety vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary.
Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinarale vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Rambola savony io no tena tsara Extra propre Enoi Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tegna haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandraka tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao tsy mamaly ny tena filana sy ny olam-bahoaka eny fotony ny fanatanterahana COI hatramin'izay ho ny mpikambana teo anivony MP OI na Mouvement des Peuples de l'Océan Indien androany antony antson'ireo mpikambana Vatsinotsy La Réunion sy Maurice nisy ny rariny ara-tontolo iainana eo ihany koa ny fampitsarany ireo mpikambana anatin'ny COI ny fakana vola natokana anatsarana ny fari-piainany vahoaka eto amin'ny ranomasimbe indiana fanadihadiana mikasika izay entiny Daniela Minoartso. Ankoatra ny eto Madagasikara, taratry ny tsy fahombiazan'ny politika ny voamerany ranomasimbe indiana ihany koa ny zava-misy eo Maurice sy La Réunion amin'izao fotoana, ho ireo mpikambana anatin'ny Mouvement des Peuples de l'Océan Indien, avy amin'ireo nosy rahavavy ireo tamin'ity androany ity. Ny fitopolo isanjato ny sakafon'ny Mauriciana izay saika mbola farana avy amin'ny firenenkafa avokoa amin'izao fotoana, tsy mipaka amin'ny fiainam-bahoaka anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ankilan'ny vola natokana izay fanatsarana ny fiainam-bahoaka, tranga izay anovana antsoavo amin'ireo mpikambana anatin'ny COI raha ny fanazavana. À l'île Maurice, 70% des produits alimentaires sont importés. Any amin'ny nosy Maurice, saika afarana avokoa ny fitopolo isanjaton'ny sakafo hitany an-toerana. Sokajenay ho tsy fahombiazan'ny politika sy ny tsy fahampian'ny politika ny voameran'ny ranomasimbe indiana zany. Tahaka izany ihany koa ny sokajenay ny tsy fahombiazan'ireo COP na ny fihaonana tampony ho an'ny tontolo iainana ireny. Manoloan'izany, manao antso izahay mba hisinina sy hametrahana ny rariny ara-tontolo iainana sy ihany koa ampitsara ny voameran'ny ranomasimbe indiana sy ny maro hafa ireo ny fakana ny teti-bola natokana nasoavana ireo vahoaka ho anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izay ampiasain'izy ireo ho an'ny tombontsoa manokana ireo orinasa lehibe sy ny maro hafa. Et servent uniquement l'intérêt des multinationales et des grandes compagnies. Ho an'ny La Réunion kosa indray, manodidina ny 5 isanjato ny sakafon'ny mponina ho aminy no fantatra fa mbola farana ihany koa amin'izao fotoana. Tompona andraikitra feno amin'izao zava-misy eto amin'ny ranomasimbe indiana izao ireo firenena tandrifana, raha ny fanazavana. Nous, peuples du Sud, nous, peuples de l'océan Indien, nous sommes les premiers impactés, les premières victimes de ces changements, de cette crise. Isika mponina aty atsimo, isika mponiny ranomasimbe indiana ny voalohany indrindra mitondra takaitra no ity fiovana sy krizy ara-tontolo iainana amin'izao fotoana ity. Izay indrindra ny mahazava-dehibe ny fietsehana dian'izao. Ato anatin'ny sata dia miresaka mahakasika ny troso sika, troso ara-tontolo iainana sy ara-toetrandro, satria ireo firenena tandrefana ny tompona andraikitra amin'izao zava-misy maneran-tany izao, indrindra ny eto amin'ny ranomasimbe indiana. Noho izany dia zava-dehibe ho anay ny fiandrianana ara-tsakafo. Ho anay ao La Réunion manokana izao, manodidina ny 5 isanjato ny sakafo no hoaninay any an-toerana dia saika afarana avokoa. Dia ilay 5 isanjato kely mba ambolenay aza
dia mbola hafarana avokoa ny akora fototra ambolena amin'izany noho izany dia tena ao anatin'ny tsy fandriampahalemana. Donc on est vraiment dans une situation d'insécurité. Malona izao krizy ara-tontolo iainana izay iainany tsirairay izao, tokony handray an-tanana ny firenen'ny vahoaka tsirairay avy anatin'ny fahatsiny ny ranomasimbe indianina, indrindra malona ny tsy fahampiana sy ny tsy fahatomombana ny politika ny voametra ny ranomasimbe indianina, ho hiatrany ny fanazavana. Ireo mpikambana anatin'ny voametra ny ranomasimbe indianina izay iray mahita, fa tsy mikatsaka ny tombontsoa ny firenena akory, antony anaovana antsoava amin'ny olom-pirenena tsirairay avy ho hiatrany ny fanazavana. Avelantsika amin'izay ny akiko ny fionana tampony COI teto Madagasikara fa lafim-baovao hafa. Misy etam-baovao maro ny bijouterie miravaka fiadanana eny amin'ny tsenan'ny commune Behoririka amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay mivarotra volafotsy tefy machine ahitana peratra, firavaka, kavina samihafa ihany koa. Azo atao ihany koa ny manjifa ny entana amin'ny alalan'ny fifandraisana maro samihafa amin'izao fotoana izao. Gabay Loano mitatitra ny fanadidina. Nahatondra modely na rivazy amin'ny firavaka, peratra sy ny sisa ny boutique bijouterie miravaka fiadanana Behoririka amin'izao. Voakasika an'izany avokoa ny lehilahy, ny vehivavy, na tanora na ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny mampiavaka ny vokatra amin'ity botika iray nanaovana fanadihadiana ity, volafotsy tefy machine tsara kalitao sy vita tsara avokoa no amidin'izy ireo. Ny lehilahy aloha amin'izao no hoe ataontsika mahazo vahana kely ity pendentif basy ity, reto modèle unique avokoa reto afaka satanareo avy hatrany atao amin'ny boutique, afaka vidinareo en ligne ihany koa izy reto. Zareo fa tena tsara be ity ihany koa misy pendentif encre izay tena hoe modèle tena tianareo ary tena tsy ambanin'izany ny Pandora authentique efa tonga amin'izao fotoana izao, misy kely dia misy lehibe ary araoty fa tena tsara be mihitsy reto arrivage reto tsy ambakan'izay ihany koa ny ankizy kely, misy plaque bébé karazany maro misy déco ohatran'izao izay hitantsika eto amin'ny sary tongava maro ao antsika voateraka ho an'ny manana ankizy kely, ankizy vavy kely, ankizy lahy kely tena misy be dia be isafidianana ty ny peratra zany moa dia tena hoe ho anareo izay hanambady bac de fiançay misy karazany be dia be Tsy voatery manatona eny Behoririka vao afaka manjefa ny entam-barotra amin'ny miravaka fiadanana, fa azo atao ihany koa amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana misy amin'izao fotoana. Ankoatr'izay, mandray komandy ihany koa izy ireo. Dia mandray commande ihany koa izahay raha ohatra ka manana etaety ianareo manana modely ho anareo manokana mihitsy dia afaka manao an'izany izahay ary azadino ihany koa fa izahay dia manao ny volafotsy mifono volamena raha efa manana firavaka ianareo efa anareo efa ela tany dia afaka finosina volamena toy reto izao kavina afaka atao amin'ny orona rehefa anaovanareo izy dia tsy fantatra mihitsy hoe volafotsy fa ohatran'ny hoe volamena afaka manoro hevitra izay afaka manolo-tsaina afaka manampy anareo ihany koa manoranareo hoe inona ny zavatra tena mety aminareo. Ny eto amin'ny bijouterie miravaka fiadanana eto Behoririka tsenan'ny commune akaiky ny Galana no misy anay vao miditra ianareo dia tonga dia izahay ny box voalohany eto. Manana page Facebook ihany koa izahay bijouterie miravaka fiadanana na ihany koa volafotsy tefy machine Behoririka tsenan'ny commune dia manana ihany koa izahay ny compte WhatsApp 033 21 915 88. Raha ny fanazavana, afa-po avokoa izay rehetra nanjifa volafotsy tao amin'izy ireo, afaka misafidy amin'ny karazana modely tiany avokoa ny mpanjifa. Ny bijouterie miravaka fiadanana raha teo sady manao création no manao préparation ary manao transformation. Isan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity androan'ity, ny tokon'ireo mpianatra nahavita fianarana tao amin'ny école normale supérieure d'enseignement technique andiany 2024, 2024 sy ny maro hafa tao Antsiranana androany. Reraka mifampanantenana isaky ny fionana amin'ireo tompon'andraikitra samihafa izahay. Hoy ny fanazavana ireo mpianatra sy Tanio Bezarakolo Antsiranana mitatra ny Antsiprian'izay. Taona roa ny janona anatin'ny fiandrasana, ny mpianatra ny EN7 2024 sy 2025 miteny mivantana ny alahelona amin'ny alalan'ny sora-baventy mitaky ny amoana aingana ny notification de recrutement sy ny avis de recrutement 2024 sy 2025 izy ireo sy ny amitana hatramin'ny farany ny décret de recrutement systématique. Zahay mpianatra sortany ENS na EN7 Diego dia mangataka ny fisiany
na famoahagna ny recrutement deuxième vague satria maro ny mpianatra zay vita fianaragna agnatin'ny aroe taogno mifanesy zay tsendriky misy fandraisagna mpianatra vaovao amin'ny taogno ty na ny avy na ny ino mbola tsendriky misy zavatra hitaneny boaka ke angatanay etoany zegny ny ifisiany sy amoahagna zay zavatra zay ny 9e vague zay mbola misy ankera manintsy agny tianay koa zegny ny amoahagna avy mikasiky zay tsy nety ny teny mampifarana fantatra izao fa mbola tsy misy fanapa-kevitra raikitra na dia efa nampanantena aza ny ministera ny fampianarana ambony fa ho isy fiaonana sy fandiniana amin'ny ministera telotota ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ary ny fampianarana ambony momba ity raharaha ity ho hiatrany ny fanazavana tagna zay madame ministre enseignement supérieur fa ho isy fiaonagna ny ministre telotonta ny ministre enseignement supérieur ministre enseignement technique ary ny men zay ifandraika ikoragna mikasiky ny fisian'ny recrutement amin'ny mardi ho avy araka ny fikoragna nataondro fa hatreto tsendrikanay zegny ny tohony ary tegna takianay sian'izio satria raha tsisy zo mety hiditra amin'ny ambaratonga ambonimbony zahay tegna mety dindalabe fa kosa mialohan'zegny zegny angatanay nareo maventy ajegna mba anao zay hezaka faran'izay hengana ny isiany io recrutement io entitra ny fangatana tsy rary ny kota niakatra 530 raha 3 teo aloha ny mpanao tolona milaza fa diso lavitra io isa io raha oharina amin'ny mpianatra nivoaka sy ny tena filan'ny firenena mitaky liquidation zahay mila recrutegny mpianatra normalien izay sortant rehetra tamin'ny ENS eran'ny Madagasikara zay zegny zavatra takinay manomboko androany tsy mitsahatra zegny fitakiana raha ohatra ka tsisy zegny ny maromariky resagna zay zegny zavatra takinay androany toy ny resaka fotsiny no en'ireo mpianatra isanandro tetikady mazava sy tetiandro miatra kosa no ilain'izy ireo ny hoavin'ny mpampianatra teknika sy ny kalitaony fanabeazana no mila valiny fa hatramin'izao dia teny mamy sy daty miemotra ihany no tonga eny ampelatanan'izy ireo mandra-pahoviana misy miainy ve ny feon'izy ireo sa mbola ho lavo ny fampanantenana pokaty indray toy n'izay vaovao zay hatrany fa hiazo an'ny fianaratsoa vetivetsika nanao fanambarana iraisana ihany koa ireo mpianatry ny UNS tany an-toerana androany amin'ny taky ny hitondrany ny fanjakana vahaolana matitra mahakasiky zay fandraisan'ireo mpianatra navita fianarandreo ho mpiasa mpanjakana amin'izao fotoan'izao aingo rakotondrina raha tsy haivina dia ny volana aogositra 2024 nefa nanao izao antsoavy izao ireo mpianatra eo anivon'ny UNS ireto ny zava-misy anefa dia saika voarirariran-trany izy ireo ary samy faniliany ireo ministera ny famaliana izany fangatahana izany nanomboka ny taona raika amby 2024 no efa tsy nisy intsony ny fandraisana an'ireto mpianatra navita ny fianarana ireto ho mpiasa-mpanjakana hany ka very fanambola velona izy ireo maro nefa nefa manambady manjanaka ka izay no mbola anaovan'izy ireo an'izao antso avy izao matoa filoham-pirenena andriamatoa prime ministre le gouvernement raha matoa ministre fanabeazam-pirenena sy ireo ministre rehetrarehetra zay voakasika rehetra izahay mpianatra nivoaka tao amin'ny école normale supérieure université ny fianaratsoa dia mangataka faran'izay haingana ny hamoahana ny notification sy ny avis de recrutement faran'izay haingana mangataka ihany koa izahay ny voahany kotany ENS izay fanaraka amin'ny isanay rehetra navita fianarana io angatahana eo anatin'izany koa ny ampiarana ny décret mba ho recrutement systématique mba hilana amin'ny olana miverimberina foana satria amin'ny ENS dia nisy ihany ny olana isakin'izay mahavita fianarana dia mifanositsosina eo zany mpianatra anay izao fa promotion roa samy tsisy recruté satria tsy lasa systématique dia angatahana izany mba hampiarana an'io décret io mba ho lasa recrutement systématique angatahana ihany koa ny amoahana ny deuxième liste sy troisième liste tamin'ny recrutement deuxième vague farany teo efa nisy ihany moa ny fifanantonana tamin'ireo tompon'andraikitra mahefa mahakasika azy io fa dia atreto aloha dia miandry isika satria nisy ny fampanantenana ny amaha io olana io nampanantenanay izy fa izy mesy presse mena ny ministère ny enseignement technique ka ndrainay amin'ny talata zao ka hametraka vahaolana maharitra sy tena azo tsapaitanana
ka eto zahay mpianatra nyvoaka tamin'ny école normale supérieure eto amin'ny université ny Fianaratsoa dia mametraka fa mety hiroso amin'izay fidinana an-dalambe zay raha ohatra ka tsy mahafapo anay ny valiteny azonay amin'io talata io. Tsara ny manamarika fa efa nisy tokoa ny fampidirana ampiasa-panjakana ny taona 2024 fa mbola ny atsasak'ireo ihany anefa no voaray. Hatreto anefa efa misy ihany koa ireo efa nivoaka na vita ny fianarana ny 3 taona farany ho aiza indray zany izy ireo nefa ny taona 2024 no efa nitranga izao olana izao. Roa taona no efa tsisy fandraisana mpampianatra vaovao intsony moa ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ity izay mbola ao ihany koa no mikatso ny fandraisana ireto mpianatra na vita fianarana ireto satria raha ny fantatra dia nosinian'ny ministra tompona andraikitra sisa no andrasana amin'ny famahana izao olana izao. Ny ENS moa izay fa ny CRFP mbola tantara hafa ihany koa ka dia andrasana aloha izany ny toyny amin'ny herinandro indry. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena mankalaza ny fahazatotaona ny orenany androany ny fikambanana kristianina ho an'ny zatovavy eto Madagasikara na ny fikirizama. Izy ireo izay mandray anjara amin'ny fanampiana ny fiarahamonina malagasy manoloana ireo fahasahiranana amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza fa tsy niady amin'ny herisetra sy ny fampahaleovan-tena ny mpianakaviana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Nisy arak'izany ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny jobily teny amin'ny FJKM Mandavamamba tamin'ity androan'ity fanampanazavana. Ny fiendrena sy ny tanjon'izany fikirizama zany dia fitezana fanabeazana ny olona feno sy ny olona manontolo ny saina vatana fanahy. Anisany koa zany ny fikendrena dia fampivoarana sy fampandrosoana ny vehivavy ny ankizy ny tanora zany hoe ny fianakaviana. Ny tena cible anay dia le fianakaviana sahirana dia mamezana zay tsy fanampiana materiel fa fampiofanana sy fanabeazana ho an'ireny fianakaviana reny. Ny fanombohana zany androany dia fanokafana ofisialy tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny fikambanana kristianina anay fa ny ivony dia amin'ny volana o ary amin'io dia araka ny teo misy tsangambato dia anao terrain zay terrain synthétique famaranana moa dia ho ataonay any Fianaratsoa fa satria any misy centre zay koa centre fikirizama dia any no marananay azy amin'ny volana novembre. Dia zay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-bavao hankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao. Isa ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.